Record FM manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Miatra manaina. Nosoratana Andriany Ainando Arsoa Alain Robin. Olaravaka. Nofy Lain-Rakota Arsoa Somamirina no anome aina ny tantara. Nadray feo sy inana totosa miaro fi. Andro voalohany. Efa voaomana daholo retinetako. Aiza daholo ireo mpiara-mianatra amiko mbola tsy misy tonga naray aza. Zavy ny diso mainka loatra sa. Iny ty malasamborona anao rehereto ry Samy. Ianao nge sisany andrasany. Fa za ahoana ny andrasany. Angatsy eto moa fotoana amin'ny fanaovana. Ahoana koa ary ianao zany. Sendra mbola tsy vonona aloha e. Ery amin'ny toerana fanaovana baolina ny fotoana fa tsy ety ampianarana. Fa ahoana koa ary zany ataon-dra misy zany e. Lazay fa eto ny fotoana androany. Tena amin'ny fitahana iny ara izany e. Voapetrapetraka tanteraka ianao zaniko. Neverina efa tsy nandengy ianao e. Dia fa inona zany mbola nalehanao taty ampianarana raha izany ka? Nisy zavatra diny dia ndraha nanakaty fa teny ilaina maika be amin'ny fanasarana asa ataosika ny tany lavitra any le izy. Ka so ihany zany ianao fa nandalitra ty fa ratsy zany dia taraiky reriteta ako. Atsararany kosa aloha zao a. Zava-dehibe aikina no aviko rehetra mihitsy ny sangisangindra misy. Andao amin'izay fa ao ange fiaramanidina hitondra antsika e. Ka tena tsy ataoko vita moro zao raha misy raha tafahoana sika ka. Zavatra fa ny azoko leferina fa tsy toe zavatra manantanja be ohatran'izao. Fa nga mbola tsy mifankahazo foana nareo lahy reny e. Ka tsy haiko mihitsy elonany amiko e. Ka sao dia amlenao intelligent. Ohatra ny nareo feo amantsy hoe miezaka manindry ianao izy fa tsy mahasongona anao mihitsy eo amin'ny resaka fahaizana. Tsy ataoko mahasongona zany raha izay inona ake a. Tsy mitovy ny mianatra sy ny tsy mianatra. Fa efa tonga kolo sika dia dadaolo ny olona. Loatra fa to tsisy nizaniza tsony. Fa ahoana zao? Nefa nolazainao teo fa eto ny fotoana. Sendra diso fitadidiana koa renao ty. Efa tonga tao daholo ny rehetra. Neto ka rehefa nampangalana toerana ny fitoerana entana. Na le iray amandreny ny mpianatra rehetra teo koa aza ne to tsisy tratratsika tsony. Tena tsy mazava amiko zao a. So dia sika sianao mihitsy aza ny tsy tindry zareo andeha. Mangina beto nefa vo teo mihitsy nery zareo any teo e. Tsy sanatriana ny nofy akory na verisaina. Dia ahoana zany ny atao raha izany e. Tsy moramora nke zao romeo re. Sady mbola sangisangindra misa ihany ve sanatria. Tsisy azo atao afa-tsy makasaina sy mandinika ny tokony atao aloha ka. Tena lany fotoana etsika raha izany fa ndao aloha anatona tompona andraikitra tokony havan'izao olona zao. Ndoatra aloha hoany amin'ny birao dia hita eo ny toeny. Tsy raha ronkosa zao e. Asiparana sy figafiana tsotra izao. Ferotsika ry Samy efa lasa daholo ny dreo namantsika. Iza indray zany ny ambadiko izao. Ka hoe nisy konto mbola tsy nilama hono antsika sy ianao ka tsy tokony handeha stasy sika raha tsy milama izay. Dia tsy maintsy miandry amin'ny manaraka indray izany ondry. Ka na zany izy ve dia atao bitaka ohatran'izany. Ekena hoe zanak'olona sahirantsika fa efa nisy fifampiresana meloha nefa tsy maintsy ho fenoantsika ny vola fa miandrika fotsiny. Ataoko ahoana zao ny filazan'ny dada sy neny azo. Sao ny atao ary aleo zany ilaza amin'ireo ray aman-dreninao. Ianao kosa milaza amin'ireo ray aman-dreniko. Aleo ary izay natao mba tsy hanapoka azy ireo ny fahitanantsika veriny. Kanefa maizy ianao miresaka fa olona taitaitra sy mora safotra nkeny eny e. Sao anahirana io ka voarora toy ny daka amborika eo ny tenako. Masa matahotra ianao fa haiko tsara miresaka amin'ny ento e. Zay dia aza mitomantsony aloha fa manana fanantenana. Tsy ho veromena sanatria ny fikelezana aina nataontsika hatramin'izay. Efa ety amin'ny famaranana faratapony indray ve voarenika sika. Misy tsy faly ny atafavoantsika amin'ny fiainana mihitsy ny olona ka. Ka izay ilay fiainana ary miora. Sarovy anefa fampipanentsika ny ariana foana.
tsy ho lasa loha zany. Vao maika izao no mamelona ny ampopotsika. Tsy maintsy miandro fotoana manaraka indray izanyko. Tsy maintsy mahita amin'ny famen'ny vola tsy ampy itsika mandrapatonga amin'ny fotoana. Dia inona ny ataony samy? Aza manahy ianao fa hitady hevitra amin'ireo namako aho ary hitady asa tselika kely mandrapa. Misaotra anao profesora nandray tanàna ny menadafa raha tsy teo ianao dia taraiky tanteraka izay. Izany tokoa profesora. Raha tsy ianao dia verimaina fotsiny ezaka nataonay hatramin'izay. Indrindra moa fa ireo ray aman-drenay izay nanao ny hainjo zavatra mihitsy mba hatafitanay. Tena mialatsiny aminareo menadafa fa na za koa zange tena gaga amin'izao zavatra ao. Le solo tenako vaovao moa tsy no lasa nitaonareo mpianatra ireo any fa za mbola nisy taratasy karakaraiko izay dia izay vao afaka nandeha. Nizaka niantso azy moa fa tsy misy tratrantso ry zareo na ray azy. Hatramin'ny mpanamory avy ny tsy tratrantsoko. Tsy mampaninona anay izany profesora fa rehefa tonga sy manao fanazarana asa tokony sahaza ho anay fotsiny izay dia milamina. Ka zara aza nge nisy an'izay e. Fa raha tsy izany dia very fanantenana tanteraka izahay. Izay ary aloha izy da fa aleo andeha. Mbola betsaka koa ny programa tsy maintsy ho vonjeko mankony. Asa tara fotsiny fa tonga avy maraina fa izy fiaramanidina antsika eto ny alatsinainy maraina. Mandra-pianao profesora. Eny areo. Dia faly izany izao ianao fa mivaha ihany ny olana. Tena faly ary izany. Ho lasa ihany tsika afaka andro vitsivitsy. Efa fiaina ihany koa ilay vola tsy ampy izay natao sakana sy nandehanantsika. Hitanao izany fa misy ifandraisana amin'ny ramisa ihany izao. Izy mihitsy nilaza tamin'ny tompona andraikitra fa ampitrongo vao homantsika ka sahatra ho antsika ny ahita vola tsy ampy. Samy mpiray tandrazana izao ihany dia mifanao tsintsinina. Fa ahoana aloha nafantaranao an'izany e? Ka hitanao. Nisy afatra miafina nalefa ny tampoko ny andro tsy nalasa antsika iny fa tsy nahavita nanokatra Facebook mihitsy moa raha izao. Ay tena vitany hatramin'ny tony tena ohatran'izany mihitsy. Dia ho hitany kely ny azo azy rehefa tonga antsika. Na izany aza mahaiza mandanjalanja ny fihetsem-po izany ka haiko tsara mantsy ianao rehefa tezitra izay. Fa manina osa ny fiaramanidina izany no toa hafahafa. Misy olana ara-teknika ao ka tsy maintsy midina faran'izay malakitsika. Ranomasina be angeny efa eo ambanintsika io samy e. Geny tokoa. Fa ahoana ary ny eritreritra ny mpanamory? Inona indray ary ty sakana mahazo antsika manaraka ty? Efa mba faly teo mba hahita tamin'ny vaovao tsy fahita kanto dia izao indray no mitranga. Inona ny atao reto fa tena hipaka amin'ny ranomasina angeza ny fiaramaniditsika izany e. Reto ny aroina aloha e. Apy atao fa tsy misy azo atao antsona ny ozy azy mipanamory e. Tsy haiko ny rafitsy izany saina dia enjerana ny ranomasina fiaramanidina. Izay fa efa voapetaka daholo ny aronainay profesora. Samy mimana tsara daholo tsika ary samy misintona fofinaina tsara daholo a. Aoriana nisa telo ataoko dia miara mitsambikina daholo ny rehetra. Ao. Vonina fean'ory samy fa ohatry ny lozanao manala kilaoty indray a. Tsy fa misy ao anaty fa tena mahavesatra be ty kilaoty anaovako tika. So dia anahirana eo rehefa eo am-pilomanosana. Vonina tsara daholo nareo a. Isa, roa, telo. Tsara aloha ny fosany efa manao izay hoafa nireo mpairano mitantiny anabavinao. Profesera, tsy atomboana hatramin'ny fanahiko andro mahita an'izao zavatra mitrango izao. Ka ina ary ny atao e? Ka tsy mandry ny saiko fa andeha hanampy azy ireo ahy e. Manonja be ny rano ka mila tsy ho tohatra. Aleo ireny miara-miandro vaovao eto tsika. Zara aza mba vetivety dia nisy sambo afaka mamonjy atsikako. Zany tena lasa ihany izy. Avy hatrany dia nitsoraka. Ary totsy ny botratsony fa tonga dia niletika niaraka tamin'ilay onja be teo izy. Zany natrivy ka moy olona ray indray e. Le anabaviny aza ivala ninona sisa. Samiko efa nolarana teo mbola lasa ihany.
Rovoko loatra ny sisa ty voatazoko. Tena mahery ho tohatro tsony izany io zany. Efa miareraka koa. Re milaza azy ho kalaza laha ny famonjena vonaza. Tena tsy misy takotso. Sarery sisa taraketako vondrany ety. Zavatra zaho riatsinge vandranitry. Tena olo fandraza lo ezaka ihany anatony navikavitry. Miora. Mahery fo ianao ry Samy. Tsy naposiko maherany be ohatr' izany ianao. Nga hita izay hoe maherany fa latsaka katerina dia tsy maintsy manao izay azo natao Fa tsy nintsony aho tavaveriny no avy hatrany dia nisarian'ny onjiny raha vantany voantsambikina tetỳ ambony sambo. Kilalao fa iny lomano profesora. Izay no nafahako namonjy ny anabaviko. Ary fa alefa efa mahatsiaro tena somatsara izy ao. Dia raha-paina ambenimbeny sy efa tafita somatsara ihany nareo. Misaotra anao saingy mbola samy tsy tafitsika sao fa mbola aty ambony rano aloha. Eny tsy laviko izany fa ny aindehibe ny tiako aviany. Dia mitony amin'izay fa efa atao anaty sambo any itsika izao ka tsy misy tokony ho ahina intsony. Ka ilozako aloha fa hijery amiroa indray efa tsara karakara izy fa aza manahy. Dokotera malaza eran-tany nefa mitsabo azy aho. Enjana nahazo ary Samy mafy rehefa teo tafita eo amin'ny fiainany. Raha napoiziko ohatran'izao aloha tena tsy lazaka. Aza manary toky akia toy izany ty. Eny tsy maintsy izay manko. Fa maninona koa no mijanona ny Samy fa misy inandray ary. Ka za aza mba gagako. Andraso fa ty tamin'ity profesora. Mihitsika ny moteran'ny sambo ka tsy afa mandrotsika. Voalazandreo tato sambo fa afaka ora vitsy dia iletika ny sambo raha tsy voavany olana. Samy ve profesora tsy malana kasika dia miditra ambotepina izay. Tsisy hevitra tsony matoa efa manomboka mizara gilet de sauvetage ny tato-sambo izy da. Resaka fa tia ny voyage mampitebiteby andrindra hatramin'izay. Dia ho safitry ny rano indrometona sahady ve izany Efa misy sambo nafarana ihany fa tsy tonga raha tsy afaka ora ray ony. Dia azo azy eto fotsiny izany tsika mandritra an'izany. Sao dia tokony ampianarinao milomano atsy anaty piscine n'ity sambo ty ihany aloha ry Samy ka. Aza alefa lavitra ny sainy. Ho hita foana izay atao fa aza mikoropaka. Neritsaina atao ambony. Ety amin'ny fiantsonana ihany tsika ry Samy. Vavan'ireo teknisianina ihany ny olana tamin'ny ora farany. Saingy tsy tonga tamin'ny toerana naliany sambo fa nampangalana tsy fiantsonana hafa aloha mandra-piandray an'ilay sambo vao nafarana. Fa araka ny voalazan-gita teo izy mianatra dia efa tsy lavitra eto ny toerana ivatanantsika. Raha tsy miandry ny sambo manaraka azy tsika tsy maniny. Misy toy izany izandray profesora. Tsara koa izany. Dia ahoana izany atao? Misy tomobily efa nafarana any ka tsika ho any amin'ny trano fivatanana ka samy mandry kely. Dia sady anararoatra sakafo amin'izay koa izany fa reraka sika. So ihany fa nisy andreto sakafo nizaraina ho an'ny mpandidy tato anaty sambo reto fa netra tsika ity very niaraka tamin'ny fiaramanidina any anaty rano daholo. Record FM nanolotra anao teo miatra manaina. Nosoratany Landriany Ainando Arsoa Alain Robin. Ola ravaka. Nofy.
Ilay Andrakotarisoa Somaminirina no nanome aina ny tantara. Ladray feo sy Nana Totosa miaro fi. Hitohy rampitso.